ny fahatongavany eo an-tranon'Andriamanitra dia fanangonana hery hafana. Ka raha sanatria anisan'ilay olona hoe tonga eo an-tranon'Andriamanitra ianao kanefa tsy mahatsapa hery dia manovaha kely manomboka izao isaky ny asabotsy alina ifoalahady dia mivavaka tompo ho any an-tranonao ara-pitso ataovy mahazo hery aho hiatrehako indray ny herinandro vaovao. Tompoteny hitany tsirairay sy sambatan'olona ary andray tenin'Andriamanitra anankiroa isika. Kolosianina toko faharoa ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito. Efesianina toko fahatelo ny andininy fahafito amben'ny folo. Ovakitsika ireo andiny soratra masina anankiroa ireo. Kolosianina toko faharoa ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito. Rehefa ny rahantsika nahita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy ireo tenin'ireo. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy dia mandehana ao amin'ny araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy anankiray izany. Hoe inona moa ny asan'io faka io amina zava-maniry anankiray? Voalohany indrindra, io faka io dia miantoka ny fahavelomany zava-maniry anankiray. Tsy velona ny zava-maniry anankiray raha tsy misy ny antsoina hoe faka na rasinina. Tsy velona io. Fa io faka io no mitondra ny, raha ho antsika olombelona zany dia tsirokanina. Fa ho an'ny zava-maniry izany dia ny tsiron'ny tany io ilainy io zava-boary io, ilainy io zava-maniry io. Dia reny faka reny no mitondra n'ilay izy dia mamelona azy. Ao ambadiky ny hoe zany hoe tsara le voninkazo maniry eo an-jaridainanao. Zay tena hifaharan'le zava-maniry any anatin'ny tany any, mety 2 metatra miala amin'ny tany, 2 metatra miala amin'ny tany. Ka na misy tafiotra aza ozongozon'ny ankizy, mety hiakaran'ny ankizy mihitsy ilay hazo, fa satria misy faka ao dia zao tsy mianjery io hazo io. Mino fa azonao sahady ny mazava-dehibe an'izany antsony hoe faka. Resaka mbola siansa moa zay zavatra nyresako taminao zay, eo anivony zava-boary na ny zava-maniry anankiray. Fa ilay resaka atsika eo amina resaka ara-panahy dia te ampiditra ihany koa ao anatin'izany fampidiran'izany manao hoe ry zanak'Andriamanitra tena ilaina ny faka ara-panahy. Ary raha miresaka ny antsoina hoe faka ara-panahy dia ametraka fanontaniana ty ampiandohana ary tiako mba ho valianao zany fanontaniana zany, manao hoe makaiza le faka ara-panahinao? Mamaka any amin'izao tontolo izao ve? Mamaka any amin'ny fitiavana amin'izao tontolo izao? Mamaka any amin'ny rendrarendra? Mamaka any amin'inona ilay ara-panahinao? Ary sao dia diso faka ifaharana ianao ka zay mahatonga ny ara-panahinao ahitana toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra, na dia pino efa vita batisa azy. Torohevitra omen'ny baiboly ianao amin'ity maraina ity, aoka amaka ao amin'ny Kristy ny ara-panahinao. Mafimafy ny aleloia azafady. Miantoka ny fijoroanao ara-panahy, miantoka ny fahavelomanao ara-panahy raha toka mamaka ao amin'ny Kristy ianao. Ny lesona azo sitoma zany dia zao arakarak'ilay toerana ifaharan'ilay faka ara-panahy ny toetra ara-panahana anatsika. Ary zay le fanontaniana napetraka atsika manao hoe mamaka amin'inona io ara-panahinao io? So dia mamaka amin'ny zavatra ivelambelany. Misy olona nivavaka izy manompo an'Andriamanitra izy vita batisa izy Jesosy mamonjy ny anarany fa rehefa tena jerena le faka iorenany dia zao faka tsy ara-dalàna. Samory havana dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no ijoroako vavolombelona, fa za dia mivavaka teto amin'ity Jesosy mamonjy ity satria sitrana ty ato ny aretiko. Dia be dehibe manao aleloia, voninahitra ho an'Andriamanitra tokoa zaniko satria manino manasitrana ny tompo.
fa teteny aminao manao hoe faka tsy azo ifaharany zany, hoe satria nysitralina ny aretinao de tonga Jesosy mamontsy ianao de lasa nivavaka ianao, satria tato ry havana rehefa mivavaka tato de navita trano, rehefa mivavaka tato de nitahian'Andriamanitra, faka tsy azo ifaharany zany. Fa le faka anankiray tena azo ifaharana de zao, ao am Jesosy Kristy. Vavaka tato ary havana satria maninona elona ao am Kristy. Mazava be le ohatra nomeko taria-piandohana mikasika ny plante à fleur anankiray, na tsy voatery plante à fleur fa rehefa zava-maniry, hoe inona moa ny asan'io faka io? Mamel an'ilay zava-maniry anankiray. Ka ny olona zay hoe mamaka ao am Kristy de zao mivelona ao am Kristy ihany koa. Raha zavaina misimisy kokoa, Kristy zany maniny tena antoko ny fahavelomany. Afaka miteny izy manao hoe maty raha tsisy an'i Jesosy. Raha tsisy an'io faka ifaharana io, maty ny zavaboary anankiray, maty ny zava-maniry anankiray. Ny tena kristianina mamaka ao am Jesosy de miteny an'izany eo ambavany, fery raha tsisy an'i Jesosy, maty raha tsisy an'i Jesosy, tsy mahazo aina raha tsy misy an'i Jesosy, aina ivelomako ianao Jesosy. Mba tena zany ve ianao? Inona ny zavatra tsapanao fa mahafaty ianao raha tsy eo aminao? Veriko le fanontaniana. Inona ny zavatra tsapanao fa mahafaty ianao raha tsy eo aminao? Hoe maty raha tsisy vola. Neny tanora maty raha tsisy mega. Hoe tsarony fa tsy mety eo aminy ary mahafaty azy. Raha zay ny zava-misy, mamaka ao am Jesosy ianao zay. Fa raha tsy ny valiny, tapa-bolana tsy niditra am-piangonana, ray volana mihitsy aza ny sasany, nalahady fotsiny vao tonga namontsy, fa tsy mampaninina azy zany, ohatrany tsy de olana be eo aminy zany. Ohatrany ainy fony tena niorom-paka tany amin'ilay arena, satria ozon'ny baiboly manao hoe mpanan-karena be raha lehilahy, niorom-paka tany ny fo, no zany de niala tamina alahelo, tsy sananao dingana anao ny sitrapon'Andriamanitra, anatanteraka le baiko ny Jesosy Kristy, satria nahoana tsy tao amin'ilay tenin'ny Kristy, tsy tao am Jesosy ny niorom-paka, fa tany amin'ilay fitiavana rena. Rehefa tsy ao am Jesosy no miorom-paka ny fonao de zao, tsy afaka anatanteraka sitrapon'Andriamanitra anao vinanao. Zareo azo raisina ihany koa ny tantarany vadiny Lota, niorom-paka tao Sodoma sy Gomora ny fony. Ka na tena ndretely raha manao hoe da mantsira montsy ny ainao, makany zoara ianareo, fa satria le fo mbola niorom-paka tao, nisy zavatra be de be tiana tao. Inona ny zavatra tena tiany tao? Fanaka, fananana, mety costume tsara taretsy foy, adino Sodoma marina. Nitaritany zany zavatra zany ierika, na de fa nahazo baiko aza hoe aza mierika, satria nahoana namaka tany ihany koa ny fony. Raha vao mamaka any amin'ny zavatra hafa ianao, ninona fanentana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra? Mirosoa ianao amin'ny patisy, ilozy io fahotanao io tsy mety io ataonao io na tahaky ny ahoana endrika mety isehoany ny tenin'Andriamanitra, mety safosafo, mety kapoka, mety kanota, fa zao tsy asakananao tsy todika ho an'ny Sodoma sy Gomora zany. Le fo mihitsy ny antony, satria le fo mbola mamaka any amin'izao tontolo zao. Jesosy eny mba ny antsolona manao hoe andao anaraka, fa be de be ny olona tsy sananao dingana anatona, satria misy faka mbola mitazona any amin'ny fiarahamonina. Okalozahanao veloman'ny ray aman-dreniko, okalozahanao an'izao, okalozahanao, misy faka miazona. Ary zay ny olana. Raha iverena antsika le teboka voalohany, ny antsoina hoe mamaka ao amin'ny Kristy de zao mivelona ao amin'ny Kristy. Tsampamitsy hoe manontolo-piainany,
ny fototry ny fiaina ny fahavelomany momba azy rehetrarehetra dia maninona ao amin'ny Kristy. Fa anankiray faharoa ihany koa ny antsoina hoe mamaka ao amin'ny Kristy dia zao mahazo tsirony ao amin'ny Kristy. Mafy be ny aleloia azafady. Mba anisan'le olona mahazo tsirony ao amin'ny Kristy ve ianao? Inona mba tsirony azonao ao amin'ny Kristy? Ny asan'ny faka ozy isika taria mpiandohana dia manino mitondra tsirony tany makany amin'ilay planty anankiray. Ka ny olona mamaka ao amin'ny Kristy dia zao maka an'le tsirony zavatra any amin'i Jesosy dia mampita an'le tsirony any aminao any. Azonao ve le izy azafady? Ka ny antsoina hoe kristiana mamaka ao amin'i Jesosy dia zao misy zavatra avy any amin'i Jesosy manino voarahany rehefa tonga ao an-tranon'Andriamanitra izy. Fa raha sanatria ny vavy ianao le olona tonga ao an-tranon'Andriamanitra tsy mahatsapa hery, tsy mahatsapa fafinaretana amin'ny fahampona an'Andriamanitra. Nisy an'izany teto amin'ity fohibe akoron-drano ity hoe inona no hita no zavatra tsapany rehefa avy mivoaka teto izy nanisan'ireo lampy-tuba rehetrarehetra ireo dia voaisany ireo, tena voaisany hatrany amin'ny lelaka, hatrany amin'ny lelaka, hatrany amin'ny vehivavy. Zay izany ny tsirony zavatra azony teo an-tranon'Andriamanitra isan'ampoly ny fohibe akoron-drano. Fa ny olona mamaka ao amin'i Jesosy dia zao misy tsiro ara-panahazony. Nahazo aina tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, nahazo aina tamin'ny alalan'ny hira fiderana, nahazo aina tao anatin'ilay vavaka, ravoravo tao anatin'ilay fanatrehan'Andriamanitra, nahita fifaliana tao anatin'ilay fanatrehan'Andriamanitra. Mamaka ao amin'i Jesosy. Raha sanatria arak'ilay nambarako taria mpiandohana vao hanomboka Toriteny manao hoe raha tonga eo an-tranon'Andriamanitra ianao kanefa tsy mahatsapa na inona na inona mba eto amambavaka ny fonao, olana nany amin'ny resaka faka ara-panaza ka any ka le tenin'Andriamanitra torina tsy mifantoka amin'izany ianao satria nahoana tsy ao amin'i Jesosy le ara-panahy mamaka. Be dia be ny manao an'izany eo am-pitoerany hoentina fotsiny ny baiboly fa ao aminatin'ny baiboly eo efa misy sary dia tsy mifantoka any amin'ny toritenin'ny pastera fa mijerijery en'ireny sary reny. Indrindra amin'izao andron'ny teknôlôjia izao moa efa kamo hivimbona baiboly tena hoe baiboly tena version papier, ny olona boky fa telefônina no entiny dia mifangaro ao daholy ny souvenir teny Analakely, souvenir tany Tsimbazaza sy ny sisa dia mody mba mijerijery fotsiny rehefa mamadika miteny pastera manao hoe fakitsika kolosialina toky fa zao dia jerena fa rehefa tapotra ny hoe kolosialina dia mivadika zay ny any amin'ny galerie lozy zany. Sao dia manao an'izany ianao tanora fa zavatra anankiray entina napory fony zay manao hoe tsy mamaky ianao ao amin'i Jesosy dia tsisy tsirony zavatra azonao eo anivon'ilay fanatrehan'Andriamanitra eto am-piangonana, eto amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra. Mety zavatra ivelambelany fotsiny ihany mety mahafalifaly kely ianao manao hoe taitaitra kely manao hoe ay ohatrany zay le hira fa natao pastera tiako zay hira zay dia atao le hira fa iny ihany fa mivoaka eo ianao tsisy ininina tenin'Andriamanitra tsy azo, ny hira fiderana tsy nanome aina, ny vavaka tsy fantatra hoe tafakatra sa tsy tafakatra, tsy namaka tao amin'i Jesosy. Mirary koa raha mirary ny zanak'Andriamanitra miainao an'izao tenin'Andriamanitra zao mba ho zanak'Andriamanitra mahita tsirony amin'ity fivavahany ity. Alleluia! Mahita tsirony ao amin'ny famponan'Andriamanitra. Mariako tsy ilay fifaliana vetivety azo fotsiny amin'ny zavatra ivelambelany. Be dia be mantsy ny resaka hoe fivavahana sotomina ny olona amin'ny alalana zavatra ivelany manaitra. Mialatsiny ataoko anaty farankososina manao hoe apparence, seho ivelany atao mahafinaritra be, tsy ratsy akory manao hoe tena misy décoration tsara ny fiangonana satria tranon'Andriamanitra io.
fa aoka ianao tsy ho attiré am'izany manao hoe tamana be ao am'ilay fiangonana satria manina tena décoration zany. Mety ihany koa ilay mpanompon'Andriamanitra manino mahay mitazona ny fifantohanao. Misy ane ohatran'izany e satria izy pasteur comédien tena sady katsikana dia tena attiré hatramin'ny ankizy, tena te hiaino tena za tsy te hifindra fiangonana mihitsy ary tena io pasteur io tiako mba tsy ho affecté mihitsy satria manino mampime io pasteur. Azafady tsy natao hifahatra amin'izany ny fakahara-pananao fa lasa mifahatra amin'olombelona le fakahara-pananao raha izany dia mahazo fifaliana ianao tonga eo an-tanin'Andriamanitra. Fa fifaliana tamin'iny tamin'ny décoration, fifaliana tamin'iny satria mahay mampime le pasteur, fifaliana tamin'iny satria tsara le hira fiderana na ny hira le atoko-pitery. Tsy zany lay tsirony takina aminao fa na dia fivoriana tsotsotra azo. Pasteur tsy dia mahay mitoriteny aza no mitoriteny, fiangonana tsotsotra tsy misy décoration fa nivavaka ianao dia afaka miteny manao hoe tena afy iny fivoriana iny, nahita tsirony tamin'iny fivoriana iny zay no midika fa zao tsiro tsy avy amin'olombelona fa tsiro avaizy avy amin'Andriamanitra. Iriko mba ho tsapany tsiraray tonga eto amin'ny foibe akoron-drano zany zavatra zany. Tsiro ara-panahy raisina avy amin'i Jesosy. Aoka maka ao amin'i Jesosy ny fakahara-pananao dia ho tsapanao zany zavatra zany. Alleluia. Ao amin'ny Matthieu 7:20 dia misy an'ilay tantarana fanoharana zava-maniry anankiray, voa anankiray nafafy teny amin'inona tamin'ny marivo ambony vatolampy. Tamin'ny marivo ambony vatolampy dia zao naniry ihany le izy, dia zao nisy faka ihany le zava-maniry. Fa io voasoratra hoe tsy lalipaka nitona tamin'ilay vatolampy. Ilay faka avy ny tanin'andro, avy ny hafanana, nitanika dia namela an'io planty anankiray io dia nalazo. Ozy ny voasoratra. Ireo ilay naniray anyteny tamin'ny fifaliana fotsiny ihany, ilay niresahako anao manao hoe tamin'ny endrika ivelany, seho ivelany, hoe nafinaritra le seho ivelany tsara fampisehoany iny iraharintsika rehefa manao hira Noely. Tadio tsy fampisehoana no ataontsika rehefa Noely. Ataontsisy alleloia azafady. Nga ianao te hanao fampisehoana tana makeny amin'ny tsampokon'olona raha anao fampisehoana, fa ny antsika tsy fampisehoana fa fiderana n'Andriamanitra. Alleluia. Dia ireo zo mivoalaza amin'ny boky Matthieu dia manino ilay falifaly nandray ny teny tamin'ny hafanam-po sy ny fihetseha-po fotsiny ihany, tsy latsapaka ilay faka. Iriko amin'ny anaran'i Jesosy ho latsapaka lalina ao amin'ny Kristy ny fakahara-pananao. Tena mamaka lalina ao amin'ny Jesosy mihitsy, dia maka n'ilay tsiro ara-panahy avy any amin'ny Jesosy dia ho afindra ny aminao ihany koa zany tsiro ara-panahy zany. Matsapa velombelona ianao, mandraviny zany hazo zany, mamony zany hazo zany, misy flera mahafinaritra zany voninkazo zany satria maninona namaka tao amin'i Jesosy ianao, naka n'ilay tsiro avy any amin'i Jesosy ianao. Dia ho hitanao fa tena anomboka ho tsapanao hoe mahafinaritra le mamonjy fivoriana, mahafinaritra le makeo an-tranon'Andriamanitra. Tsy misy zavatra rentirento be fa ho ambadika le hoe fahazahoana ao an'ilay tsiro avy any amin'i Jesosy dia ho tamana eo an-tranon'Andriamanitra ianao. Fahatelo iny koa ny antsoina hoe mamaka ao amin'ny Kristy. Ny antsoina hoe mamaka ao amin'ny Kristy dia zao manam-pitiavana lalina any Kristy. Mafy be ny alleloia azafady. Manam-pitiavana lalina any Kristy. Io faka io rehefa tena hoe miorom-paka lalina sarotra ongotana io, tsy voaongotra anao zany io. Fa rehefa faka kelikely maniry kely eny, voninkazo zany ankizy kely 5 volana mandady dia efa afaka mahongotra voninkazo,
dia mitomany ianao mana nongotany zanaka ao amin'ny voninkaazoko dia miadinareo miraha vavy satria nongotan'le zanatra vavinao ny voninkazonao. Voninkazo kely faka kely ohatrany fa antana manongotra baobaby ahitanao azy fa nga io voatolonanao ary mba nanao sankisanky sy vazivazy. Ny ranony filohan'ny fikambanana nanao mission tany Morondava, tsy haiko volana vitsivitsy lasa zay, dia za moa rehefa irana ohatran'ireny zany dia rehefa vita ny mission dia tonga dia mody a dia tsy karitry président zany ty fomba fanaoko ty hoe tena tsy mba mahay mba miprofita fotoana mihitsy. Dia vao niala taty dia zao natao amin'ny président manao hoe pastera ihany a andiana makeny amin'ny allée de baobab dia andala makeny amoron-dranomasina rehefa vita mission fa aza maika ody fa ianao maika mody. Dia nankatoavina le tenin'ny ray aman-dreny, lasa nakeny amoron-dranomasina dia lasa nakany amin'ny allée de baobab dia miaranakanaka sary teo dia izy amantsy-lera la mitolona le baobab be ongotako te kanefa lantanako azakay ato tsy mahatolona azy tsy voafehako ahoana no anogotanao an'io fa mba selfie ka selfie fa tsy voaongotra anao zany io tananao azy tsy hatolona azy. Misy faka tena mandeha lalina be any ambany any mitazona an'io baobaba be zay mitsoalatsoala be io. Rehefa mioripaka ao amin'ny fitiavana lalinan'i Jesosy ianao, zanak'Andriamanitra tsy voaongotra eo amin'ny famponan'Andriamanitra. Alleluia. Ny antsoina hoe mamaky ao amin'ny Kristy manam-pitiavana an' Jesosy. Misy fifamatoranao, misy fifandraisanao. Faka tsy hita maso any ambanin'ny tany any, ny zavatra hitan'ny olona dia le zavatra ety avelany hatreo amin'ny tao, raviny, vony. Fa lay faka tsy hita maso kosa dia zao manana azy ary zay eo amin'ny lafiny ara-panahy. Io zany tsy firehareana ny tenenana manao hoe tia an' Jesosy, tsy ambava zany hoe tia an' Jesosy fa nahitsy Jesosy eny ery-petere tompo anaraka anao anaiza anaizy. Nefa voankizy vavy kely ohatran'io fotsiny no mitesta ny fitiavany manao hoe ianao koa namany. Tonga dia nitemy Betsileo tsy namany aho nga izy ty ambavy tsy ambavy miafina any anatin'ny vola fitiavana an' Jesosy. Aza mirehareha fotsiny amin'ny endrika ivela manao hoe tia an' Jesosy manam-pitiavana azy anaraka azy fa testa anankiray eo anivon'ny fihizan-toetra, miala ianao sa tsy miala, ao anatin'ny ady miala ianao sa tsy miala. Ny olona manam-pitiavana dia antsoina hoe mamaka ao amin'i Jesosy. Jereo ny tantaran'ny Rota sy Nome, telo mirahavavy izy, telo mirahavavy mianaka moa zany. Samy teo Rota sy Orpa, samy vinanto, ary samy nahazo teny anankiray izy mirahavavy manao hoe fivoriam-bonanto. Tonga dia tapitapoka teo, mampivory anareo mirahavavy vinanto ka androany. Ozy Nome mety nandeha niresaka inona kiny antsomy mamantsika fa maninona fa inona ny alina fa ohatrany ahoana, inona ny zavatra isy ao. Latsaka ny temy midina teny rafozany zany, tsy manana vady omenanareo tsony ary na hiteraka za tsy handre zany nareo. Noho izany dia miteny aminareo ro vavy andana miverina any amin'ny firenenareo aninareo. Zavatra bref moa ny ao anatin'ny Baiboly dia tsy détaillé be ohatrany ahoana fa mety nisy tena vavavava tsirairay tamin'ny any aminay hoe ianao fa ela ny anrazako anao ry Orpa, ianao tena ohatran'izao mihitsy, nampitsala ny zanakolahy ianao koa Rota ohatran'izao tala amin'izay nareo miverina. Fa neny Orpa zay ny nandrasany, ny andro vava latsaka, mety tsy niteny fa tany anatin'ny fotany
fa ilako mihitsy ny andrasako an'ity rafozandozy ity fa soa izy fanonteny dia mety ampiatsaram-belatsy fotsiny mina eny ary moneny fa misy ane le ranomasy teretsetroka fotsiny mety mody mba naka gros union tany fotsiny orpa dia mody natao teo ananina teo dia mody mba hoe mitomamy malahelo fa anaton'ny fofaly be mety tsara velatsy ohatra n'le mpamangy manjo mana hoe faravarana mivohany any anareo fa mifahorina rahantsika mana nefa vo mivoaka itsy tokotany dia mikakakaka ame fa tsarambelatsy malagasy zany dia mety ohatran'izany nataony orpa momotony fa lasa mivery fa tsy mba ohatran'izany ty vehivavy vinanto anankiray atsona hoe rota ity nisy faka tena ny famatorany taminao mitao dia zao ny nataony aza maniry anay ianao raha mama hoe hisaraka aminao fa zao ny Andriamanitra no Andriamanitra ny firenenao ny firenena ary zay tany afatesanao no afatesako tena misy faka mifamatotra tamin'ny rota sy nomy dia ainao ny tantara fa tena fototry ny fahombiazana sy ny fitahian'Andriamanitra teo aminy zany sa retiko maneho aminao iny fa tsy resaka ny rota sy nomy fa ny aminao sy Jesosy mba misy fifamatorana ara-pitiavana tahaka ny rota sy nomy ve eo aminao sy Jesosy fifamatorana amin'ny alalan'izany faka zay tena mifahatra izany satria be tao anatin'ny rota ity rafozam-baviny ity tena nisy fitiavana be tao anatiny no zany tsy nialy izy tsy nisaraka izy rehefa Kristy no ao am-ponao mameno ny fitiavanao dia zao mamaka sy miorina mafy amin'ny fitiavana azy ianao zay ny le voasoratra teo amin'ny bokin'ny Efesianina mivakitsika teo mba hitoeran'ny Kristy ay zao izy ao am-ponareo dia manino mamaka sy miorina mafy amin'ny fitiavana ianareo alleluia fa rehefa zavatra hafa mameno ny fonao olona no ao am-ponao dia taditio mamaka sy miorina mafy amin'ny fitiavana n'le olona ianao dia na hoentiny io aiza na hoentiny io aiza satria io no ao am-ponao dia tsy miala amin'io ay ary zany no hitenenana mandrakariva aoka tsy ho pastera no ao am-ponao aoka tsy ho vady mipastera no ao am-ponao aoka tsy ho mpampianatra sekoly lahady no ao am-ponao ry sekoly lahady fa aoka ho Kristy no ao am-ponao fa fa Kristy no ao am-ponao dia mamaka sy miorina mafy amin'ny fitiavana azy ianao fa raha olombelona ny ao am-ponao dia zao mamaka sy miorina mafy amin'le fitiavana olombelona ianao dia za tena iverinindalana mihitsy rehefa inony tsy eo hoe lasa ho ny afeky telepastera tena tsy vavaka ao tsony namaka sy ny orina mafy tamin'ny fitiavana olombelona tsy zany no ilaina Andriamanitra mampiditra atsika any anatin'ny fitsapana sy fizantoetra indraindray hitsapana manao hoe miorina iza le ara-panahinao le fitiavanao mety tsisy fitahiana tampoka mety misy aretina tampoka fa ny olona mamaka ao amin'i Jesosy na nisy aretina tonga teo amin'ny fiainana na somary nisy fitsapana tahaka ny fitsapana natao any Joba dia zao io izy mbola eo an-tanon'Andriamanitra foana io izy mbola mivavaka foana tsy miverindalana izy satria manino mamaka ao amin'i Jesosy izy raha sanatria zava-poana ny ao am-ponao dia mamaka sy miorina mafy amin'ny zava-poana ianao ho an'ny tanora le nyresahako teo raha Facebook internet sy izay zava-poana rehetrarehetra ao anatiny ao mamaka sy be ao anatin'ny fonao dia mamaka amin'izany ianao tsy mety aminao mihitsy ny fiaina raha tsisy an'izany zavatra izany hoy tanany fitsofan-drano taream-piandohana manao hoe Jesosy any anongotra anao amin'izany toerana ratsy zany dia mindranao eo amin'ny-pototry ny azo fijalian'i Jesosy eo amorony rano velona dia ho ambolena eo amin'i Jesosy ianao amaka sy orina mafy ao amin'i Jesosy alleluia
hiditra ao amin'ny fizarana faharoa sika inona ny tompontsoa raha toka olona mamaka ao amin'i Jesosy ianao. Iriko amin'ny anaran'i Jesosy mba tsisy ho very tompontsoa zay rehetra tonga eto amin'ity toerana ity. Tsisy ho very tompontsoa. Dia apresiako ianao andao amaka ao amin'i Jesosy. Dia ho raisinao zany tompontsoa zany na dia androany azy. Voalohany indrindra, ho an'izay zanak'Andriamanitra mamaka ao amin'i Jesosy dia zao tsy kivy izy tsy reraka izy na dia mandalo ady azy. Tsy ho vakitsika fa mandeha ny fotoana, fa vakinao rehefa tonga any an-trano. Jeremia 7:7 eo amin'ny 9:9 dia ahitanao an'ny hoe ny olona matoky an'i Jehova dia hoarina amin'ny hazo ambolena eo amoron'ny rano mandeha. Zay mamaka eo amin'ny ilan'ny rano mandeha ozy, zay mamoa amin'ny fotoany, ary eo ambany Dio zay ary ny raviny koa manino tsy mba malazo. Be dia be ny mpino malazolazo hoe raha ny tanina fa manino reraka paster. Ina mahazo anao kivikivy paster. Tsy hita nandritra ny herinandro, tsy hita nandritra ny tapa-bolana, tsy hita 2 volana, 3 volana mihitsy tsy hita. Fa tay zay misy zavatra manafotoana paster. Mora kivy, mora reraka. Raha le zava-maniry zany dia mora miongotra. Fa ny tompontsoan'izay mamaka ao amin'ny Kristy dia zao tsy mora kivy zany izy. Tsy malazo izy amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe misy hery foana ao anatin'ny fizahantena fa tsy hita taratra eny aminy zany, fa io izy marisika foana amin'ny fahampona. Io izy mbola hita taratra foana amin'ny andraikitra raisiny eo amin'ny fahampona an'Andriamanitra. Satria nahoana hazo maniry sy mamaka eo anilan'ny rano velona dia Jesosy izy. Noho izany tsy malazo, tsy kivy, tsy reraka. Olo ny fanantenana trany. Alleluia. Na dia ho azy zay natonga amin'ny Paoly ny teny very hevitra zay ozy izy fa manino tsy mba mamoy fo. Halleluia. Zany ny toe-panahiny olona mamaka ao amin'i Jesosy. Voadito paorina, tsy tery, tsy fahaterena ho azy zany, tsy olana be ho azy zany, matsiaro mahery foana izy. Afaka miteny amin'ny fahavalo izy raha sendra nisy fahombiazana, nisy fahalavony, aza mifaly ary fahavalo, na dia lava aza mbola iarina ndray fanantenany zany, hery zany ho an'iza, ho an'ny olona zay mamaka ao amin'i Jesosy. Afaka miteny tahaka an'ilay mpanao tononkiratsika ao amin'ny hira 530. Satria matoky an'Andriamanitra ao izy dia manino aoka ho tonga zay ho tonga ozy. Halleluia. Afaka mba miteny an'izany ve ianao? Ny olona mamaka ao amin'i Jesosy dia olon'ny fanantenana. Tsy ambava, tsy ambava. Raha ohatra moramora mihira le hira matoky nandriamanitra na ny andavaky ny liona aza, liona ndresana nefa chien de salon aza dia fa mampitsoka anao. Mba dinihana ihany le tononkira aloha dia tena fataro manao hoe tena vitanao ve zany raha ianao no tena ho alatsaka ny andavaky ny liona. Tsy alika io fa tena liona. Fa zany efa miteny aminao ho an'ny olona mamaka ao amin'i Jesosy manana toky sy fanantenana izy. Misy zavatra hifarany sy fandraisany amin'i Jesosy, noho izany mitoky ao amin'i Jesosy dia mifindra ao aminy ihany koa. Ka Jesosy zany anie, Jesosy tsy mba mpitsokady zany Jesosy zany. Halleluia. Tsy mpitsokady zany Jesosy zany. Zany Jesosy zany tena mahery zany Jesosy zany. Dia ho an'ny olona zay mamaka ao amin'i Jesosy dia zao lay hery tao amin'i Jesosy dia mifindra ao aminy.
ka ianao vehivavy kely malemilemy kely io raha mamaka ao amin'i Jesosy ianao ny hery avy any amin'i Jesosy mifindra ao aminao, lasa vehivavy mitomba-nda ianao. Tena tsy fahotana ny vehivavy mitomba-nda fa ny lehilahy mitomba-mbavy zany no fahotana zany. Lehilahy pelapelaka rehefa manandra tanana rahalahy tena tonga dia ataovy tanan-dehilahy tsara ohatran'izao. Matoky an'Andriamanitra fa tsy tsay hoe tsy zany taovy tena. Ary nao anareo vehivavy koa azo porofoy fa misy hery avy any amin'i Jesosy, tsiro avy any amin'i Jesosy, hery avy any amin'i Jesosy mifindra ao aminao satria mamaka ao amin'i Jesosy ianao, dia porofoy manao vehivavy mahery ianao. Alleluia. Zay ela tena vehivavy zany ka vehivavy mandrosoa ty ozy matseny sincere dia napatoriana fa tsy le vehivavy le hoe tombavaka pasteur magovitra napetranono ny fahavalo nalaila tamin'ny tanana anankiray ny tsy maday, tanana anankiray ny tazona tantanana namaro to vehivavy zany tsy mba nangovingovotra hoe natao teo amin'ny firifany dia mana raha kovy amiranao Jesosy fa tena vasa iny vehivavy tena mitomba-nda hifindrany aminao ane zany hery any amin'ny Jesosy zany. Lay Jesosy Andriamanitra mpiady mahery mamindra zany hery zany any aminao. Tsy haiko aloha ianao fa za tsy mba mino mihitsy eniny hoe lay Jesosy koa ilay sarivongana bonaika be apetraky ny olona ery tamimeny ery manao ohatr' zao sarivongana dia tonga daholo mitady mangataka mitondra valopy sy maninona ny ana ataovy afa-panadinana ampidio mivadiko fa lasa nisitaka mba te havita ny passeport koa sy ny sisa rehetrarehetra. le sarivongana rehefa mitemy manao hoe aty amina tsy isomy fa misavara mahita dia mbola eo manatitra valopy manatitra fangatahana dia avy eo mivorona tonga eo amin'le sarivongana mitaingina eo tsy mba mitropaka an'io kory le sarivongana hoe miala. Tsy Andriamanitra ko reny, tsy ana reny, engane tsy ho anao ko reny fa ny Andriamanitra ao, ny Andriamanitra dia izy lay Jesosy mpiady mahery. Lay Jesosy nandroaka ny olona tao amin'ny tempolo tena tonga dia tena za mpivarotra tao amin'ny tempolo zany ane le olona avy ranjanana avy any amoron'ny Jordana, le olona le tena mpanao basket be le tena lava ranjanana be reny mpivarotra tao. Jesosy zany tsy le olona finetanetana kely fohy kely le niteny tam'le olona lavo be avy any Jordana amina lasanareo mivoaka dehors ndana mivoaka s'il vous plaît. Fa tena tonga dia Jesosy feno fahefana tango tsy atao hoe ny tango dia tsona hoe trano fivavahana fa nareo manao azy soy fiaren'ny jiolahy tony tranona voromailala tony esorytany tony zany iny toetrany Jesosy io mahery engane hifindrany aminao zany hery any amin'ny Jesosy zany. Tsy le hoe voatatratratra na toriteny mafimafy dia tonga dia io fa ny olona mamaka ao amin'i Jesosy natratra na toriteny mahery azy zakany foana le izy tsara zany tenin'ny Jehovah zany. Misy olona miverin-dalana satria maninona antaniny efa nanina vandravandrany le olona teo akaiky koa nefa aizany afantaranao na izy mihitsy nefa be maso hoe mivandravandranony dia zany ve dia ampiverin-dalana. Mba jereo kely loha eo akaikinao io sady testena ihany sao dia mampiverin-dalana azy le jerena tena aza miverin-dalana ianao sera hoe ateneno kely eo akaikinao io za verin-dalana ianao frera hoe atotsika hoe alleloia. Fa zany ane zavatra tsisy dikany iahoako iny na zay diridiriny ihany na idiridiry anaparaparivony andro ao azy izy maninona tsisy rara iko an'izany. Fa rehefa tsy mamaka ao amin'i Jesosy tsy ao le fitiavana an' Jesosy miora miongotra fa tsy tahaka an'izany ho ny olona mamaka ao amin'i Jesosy ninona zavatra mitranga ozy izy le hirantsika amile manana vato fantsika tena azo antoka le vato fantsika koa nefaka
le vy be misapatsapana be ho an'ny mpandeha ka rehefa mafimafy ny tafio-drivotra alainy iny alatsaka any dia mahazo any amin'ny fanambaniny any amin'le vato be any dia misakirose any amin'ny farany ambaniny any ka na misy onja tahaka an'iny azy tsy miontsony io, mijoro foana io, tsy miletika io. Ohatran'izany ny olona mamaka ao amin'i Jesosy. Alleluia. Faharoa tompontsoa ho an'ny olona izay mamaka ao amin'ny Kristy dia zao: mamokatra dia mitombo. Alleluia. Mamokatra satria le faka mitondra tsiro makany aminao dia mamokatra ianao. Dia misy fitombona ihany koa mahagaga raha ohatra ka manao hoe ambolenao ilay katsaka efa misy fakany kanefa ny 2 volana mbola ohatran'ny ratsan-tanana ihany ny alavany, 2 volana mbola ohatran'ny ratsan-tanana, 5 volana ohatran'ny ratsan-tanana. Mahagaga zany. Fa rehefa manomboka misy faka io dia tsy maintsy mitombo zay io zava-maniry io. Tombo io kelikely tsy tahita teo, miverina teo amin'ilay katsaka ianao, afaka 5 andro 4 andro, efa ngeza be izy zany, efa naniry be izy zany. Ny olona mamaka ao amin'i Jesosy misy fitombona ara-panahy. Alleluia. Fa amin'ny lafiny ray ihany koa le hoe mamokatra sy le hoe fitombona tandindon'ny fitahiana raisinao eo amin'ny aranofo. Zay voasoratra tao bokin'ny Jeremia le mivakity le nijerentsika teo. Tahaka nina ozy hazo maniry na mamaka eo anilan'ny rano mandeha izay mamoa amin'ny fotoana. Halleluia. Ny olona mamaka eo amin'i Jesosy dia olona mandray fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ny tsiro raisinao avy any amin'i Jesosy dia zao tsiro mitondra fitahiana. Jesosy zany anie ka tena tsiro azahoana fitahiana. Jesosy zany tsy mahantry, tsotra izy, tsy mpiainana fa tsy mahantry. Alleluia. Raha jerenao amin'ny endrika ivelany ohatrany hoe tsy dia nanana vie de luxe loatra zany Jesosy zany, fa teneniko aminao tsy mahantry zany Jesosy zany. Ianao raha manasa olona 200 any amina mariazy sy ny sisa efa tena fotsy ny volonao, manao sao dia izy tsy hinana, indrindra ilay sendra-panotetatetananao buffet, mandeha amin'ny buffet ny olona mivatsy sase, hoe tomody io, tsy ampy le izy, tsy ampy le izy. Fa neny Jesosy zany mpanan-karena tompon'ny fitahiana. Invité tsy omby 5 fa tena tonga dia meno daholo, voky daholo. Tompon'ny fitahiana zany Jesosy zany ka raha mamaka ao aminy ianao dia zao zany tsiro avy amin'izany dia zao makany aminao dia maneho mitondra fitahiana eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Ndao ifandray amin'i Jesosy ny fitahiana tsy tadiavina any Afrique du Sud, ny fitahiana tsy tadiavina any amin'ny PMU. Sao dia misy zanak'Andriamanitra mandahatra soavaly, ny rahalahy moa no tena hitodiana amin'izany zavatra zany, andahatra soavaly. Izy rehefa PMU, tsy haiko moa na PMU na PMI, fa raha PMI dia paika maloto n'izao tontolo izao, dia hitoky amin'ny soavaly ianao, dia soavaly no ampiditra fitahiana ao atokantranonao. Sa tsy fantatro daholo inona ankehitriny ireny mibeta sy ny sisa filokana. Fa ny loharanom-pitahiana ny zanak'Andriamanitra, izy mifamatotra amin'i Jesosy dia avy lay faka maka n'ilay tsiro-pitahiana avy any amin'i Jesosy dia hoentiny ao atokantraninao zandry, ho amenina aminao ane zandry. Fa zao ihany aoka hifamatotra amin'i Jesosy, aoka hisy faka hifandray amin'i Jesosy dia misy fitahiana. Tena tompon'ny fitahiana zany Jesosy zany. Ohatrany hoe manontanytany foana ianao ary zay no natokan'le tompoko, raha mba misy azonao atao, raha mba misy azonao atao. Nihiratra ny ambopony Jesosy ary taitra
mety somary nangaro-pôsy kely no nitodika manao hoe raha fitenin'ny tanora kehitriny dia hoe inona raha mba misy azonao atao ohatrany hoe manontany basy amin'ny anglisy, manontany volany any Ambatolampy. Jesosy mpanao fahagagana mahay zavatra rehetra no anontaniana hoe raha mba misy hainao atao. Rehefa mifandray amin'i Jesosy ianao tena ho ampiasain'i Jesosy ny fahaizany hifindrany aminao. Alleluia! Fitahiny. Ary Mario le tena hoe mamoa amin'ny fotoany. Ilay hirantsika dia manao hoe amin'ny fotoana ilaiko azy eo izy. Alleluia! Fa tena fahavoazana manao hoe amin'ny fotoana ilainao an' Jesosy kanefa tsy ao izy. Mifamatora amin'i Jesosy, aoka maka ao amin'i Jesosy, dia anomboka ho tsapanao zany fahatsapa amin'ny mpanao tononkiro zany amin'ny fotoana ilainao an' Jesosy eo izy. Fahatelo, ny olona izay mamaka ao amin'ny Kristy dia zao tsy azo ozongozona. Fampianarana be tsero mandeha sy ny sisa, sasany koa moa miainoaino ny tony radio maro samihafa sy ny sisa tony. Dia miainoaino any dia aveo tena tsy nisy an'ity mpino anankiray nametra-panontaniana ono marina ho pasteur fa tena izy ve lo ty alahady tsika ty dia va tonga dia va fantatro manao hoe niaino radio mandeha pile tany ray rafrera, niaino radio tany ray aiza mono tsy voazongozana. Le faka ihany koa tsy tena mioripaka ao amin'i Jesosy. Ataovy ampy ho anao Jesosy ataovy ampy anao miboky maintso ataovy ampy ny toriteninao amin'ny pasteur rehetra manerana amin'ny Madagasikara atao amin'i Jesosy mamonjy fa za miteny aminao raha mienoeno an'io zavatra rehetrarehetra fampianarany olo-kafa vatsy evelany sy ny sisa dia ho voazongozony ianao. Dia indrindra ny olona tsy mamaka ao amin'i Jesosy dia anomboka metra-panontaniana ohatra ny ty rahalahy ty tena izy marina ve moa pasteur ty alahady tsika ty. Dia anao tahaka ny ty rahalahy anankiray vita batisa Jesosy mamonjy zany na fanafo tena Jesosy mamonjy zany fa gaga be nahita anazy mifanena amin'ny teny amin'ny toerana anankiray teto Antananarivo. Za moa tsy nahafantatra anazy mihitsy satria niovatra amin'ny fomba fitafiny le rahalahy miaraka amin'ny volombava be ohatran'ireny le Saddam Hussein reny dia miaraka amin'le robe be avarino ahoana pasteur efa sakay teny hoe bonjour Mamadou izy ty rehefa elaela zay voafantatra manao fa ahoany lasa nitsony daholo ndray fampianarana rehetrarehetra zay niorenanao hoe pasteur ka zao any ela izy tsy izy ny ohatran'izao tsy izy ny ohatran'izao fa zao aloha izy. Tena mampalahelo mampalahelo tompo ane amindra fo fa zao rehefa mamaka ao amin'i Jesosy ianao tsy azozongozoniny zany ianao na izy anakanakany eny amoron-dalana eny hoe madamo mba eno kely ane ty ohatran'izao enonao fe tsy mareniny zany fa nahoana efa manana fakahifaharany ianao tsy azozongozoniny zany ianao tsy miora miongotra zany ianao. Jereny le teraka jamby tena nisy fakany faharany tao amin'i Jesosy tao napahiratra amin'ny masony dia tena nifatra tao amin'i Jesosy tena zavatra tsy fahitako hatramin'izay tena zanak'Andriamanitra ity Jesosy ty nozongozoniny sy nedriona amin'izay lazao fampanoto zany lehilahy zany nampanatsoana ray aman-dreny tena niakatra kodisy zany raha ho an'ny mpianatra any am-pianarana ny safosafoana mety hitemy malefaka nataon'ny synedriona lazao fampanoto zany lehilahy zany fa tsy nanaiky mety niteromina ndray tena mpanoto zany lehilahy nampahiratra amin'ny masonao zany mety niaraka tamin'ny kapoka lataba hatramin'ny mity hoe lazao mpanoto zany lehilahy zany fa tsy azo nozongozony zavatra ray ihany ny fantatro izy jamba taloha
mahiratra zao. Raha raika maty naro fantatso tsamba taloha eko mahiratra zao. Tena tonga dia tsy natentsony ny sinedriona. Zany iny ny olona mamaka ao am Jesosy tsy azozongozony. Alleluia. Farany amaranantsika azy, ny olona mamaka ao am Jesosy dia zao mandova fiainana mandrakizay. Mafy be noho izany. Alleluia nareo azafady. Andao avadika ty ten'Andriamanitra ity jerena avady io baibolinao Kolosianina toko voalohany nandiny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Kolosianina toko voalohany nandiny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo zay olo ko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovany ratsy, no efa nampiavanina ankehitriny mitandilo le fifamatorana am Jesosy zay, tao amin'ny tena nofony tamin'ny fahafatesany mba hatolono masina sady tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehany. 7:20. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana. Mafy be ny alleluia azafady. Ny olona mamaka ao am Jesosy dia mario le teny hoe mafy orina ka tsy mety afindra amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara. Inona moa zany fanantenana avy amin'ny filazantsara zany? Inona ny tena fanantenantsika amin'ity hoe filazantsara torina aminao, ten'Andriamanitra torina aminao? Fanantenana no sitrana ve? Fanantenana ny avita trano ve? Fanantenana ho afam-panadinana ve? Ho lasa any an-dafy ve? Fanantenana andova fiainana mandrakizay. Zay ny fanantenana raisitsika avy amin'ny filazantsara. Ka ny olona miorina ao am Jesosy dia araka ny voasoratra eto hoe mafiorina, tsy mety afindra amin'izany fanantenana zany. Engale mba ho zanak'Andriamanitra tsy mety afindra amin'izany fanantenana zany ianao. Devoly dia miezaka te hamindranao, hanongotra anao ao amin'izany, ao amin'izay ny orenanao, fenao kosa androany aoka ho mafiorina. Mafy be ny alleluia azafady. Aoka ho mafiorina ianao dia andova fiainana mandrakizay ianao. Tompo hitanao fa afaka mba hamaka ao am Kristy Jesosy eny ara-panahinao. Raha ohatra ka misy vato lampy be ao anatin'ny fonao ao, mila ongotana zany satria nahoana? Tsy ahafahanao mamaka tsara ao am Jesosy Kristy. Fo mafy, fo tsy manolo-tena, fo tsy manety tena eo anatrehan'Andriamanitra. Esory zany amin'ity takariva ity. Andao anolotra ny fotsika ho an'i Jesosy. Sokafana amin'ny tanatana ny fo. Midira Jesosy ao anatin'ny foko ianao. Fa ho le boky ny Efesianina mivakina manao hoe rehefa mitoetra ao am-ponao Jesosy, mitoetra ao am-ponao Jesosy, dia manino? Mamaka sy miorina mafy amin'ny fitiavana ianao. Misy olona tia maka ao amin'ny fitiavana an Jesosy fe androany. Sokafin'ny fonao, ary zany fitahina sy tombontsoa rehetrarehetra tany sainy zany dia zao ho anao zany. Ny hery avy any amin'ny Jesosy mifindra any aminao. Fahasalamana ao amin'ny Jesosy mifindra any aminao raha marary ianao. Zavatra mahafinaritra dia zao tsy nahita tao amin'ny baiboly manao hoe na dia ny ray andro aza hoe narary Jesosy. 30 taona mahery nandehandehanan Jesosy tety fa tsy misy hita tao manao hoe ary tamin'izany dia tratrany gripa Jesosy. Tsisy an'izany. Fa Jesosy nandehandeha tety ambony tany, Jesosy salam. Raha mamaka ao aminy ianao, fahasalamana tao am Jesosy ifindra aminao androandro. Amen. Mafy be ho amin'ny marary. Mety tsy mila petra tanana akory ianao, fa amin'ny alalany ianao mamaka ao am Jesosy ifindrany aminao fahasalamana tao aminy. Ifindrany aminao finoana tao am Jesosy. Ifindrany aminao ny hery tao am Jesosy, zay hery tena nangovita ny devoly. Ny koa ka ny devoly natao hatra tena nangovo doalika rehefa mifanena tamin'i Jesosy. Ianao ve mbola matahotra? Matahotra le adala eny analakely mibaby entana be iny.
tena mitsoka dia miafina ny ambadiky ny tômôbilina mihitsy, tena miakatra tension tsy fitany, mampalahelo be ianao. Androany aoka maka ao amin'i Jesosy ianao dia hisy herifindrany aminao, miala ao anatinao tahotra mpamosavy, tahotra ho asiany ranona, ho asiany ranona, sao dia mamosavy iny miahany olona manodidina rehetrarehetra io. Fa rehefa ao aminao ny hery raisina vany amin'i Jesosy dia olona mahery ianao. Andao amaka ao amin'i Jesosy tsika ary, fa ny loratena mbola iroso a Jesosy any. Dia tsy ataoko tena ivelambelany fotsiny fa zao, ilay tena fitiavako anao dia zao, ataoko tena miletika lalina mihitsy, fa ka tena miorom-paka lalina mihitsy. Zay ny anjaranao dia any Jesosy ny toy any. Alleluia. Azonareo ve azafady ny tenin'Andriamanitra? Rehefa afaka tsika ary dia ho atolotra eo anatrehan'ny tompony fosokafana midira ao ianao, fa rehefa miditra ao ianao mamaka amin'ny fitiavanao. Alleluia.